ankasitran'Andriamanitra, ankasitran'Andriamanitra, ankasitran'Andriamanitra ianao. Izany no dindinika amaranantsika ny herinandro anasako anao mpitiavana. Ambifaliana no anolorako mandrakariva ny fiarabana sy ny firarintsoanao sy ny ankonanao. Tavaraka indray tsika, faly miaraka aminao, ary mino koa fa ianao koa dia faly miaraka amiko androany. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsiraray avy, andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misotranao no izao fotoana sarobidy rahanay mianatra ny teninao izao, mamela ny heliko sy ny tsy fahatanteranay, ary arotsay temponay ny faneno masina mba mpianatra anay izany teny izany. Nara Jesosy, amen. Ry mpiara-mianatra namana, indray mandeha dia nisy tovolahy kely anankiray 5 taona nanatonany rainy, fetiny ray tamin'izay fotoana izay, ary dia faly izy nanolotra fanomezana tsara fony ho an'ilay rainy. Fa rehefa nanatona an'ilay rainy izy dia nanao ery zanako, tsy ahoako ny fanomezanao, tsy dia ilaiko loatra, afaka mividy toy iny ny tenako, ary zay omenao aza avy aty amiko ihany no azonao an'izany. Tazonao anao ihany ny fanomezana anaka, tsy dia ilaiko loatra zany, tsy tiako zany, kanefa tiako fantatrao fa tiako foana ianao. Ary mpiara-mianatra namana, raha ianao zany tratran'izany, ahoana ny hevitrao? Manahoana ny fihetsika io raim-pianakaviana io? Toa hoe mafo mangatsiaka tsy manana faliana tsy miraika ny amin'ny fitiavana aseho azy. Soa ihany fa ny anarantsika tamin'ity herinandro ity, tsy tahaka izany no fihetsika Andriamanitra aminao. Fa vao mahita anao Andriamanitra dia mankasitraka anao, satria malala eo imasony ianao ilay sitraka Andriamanitra, ianao ilay hazakazahany voatazany eny lavitra, ary dia fihininy sy orohany ianao. Ka izao nefa tadio tsara fa ny mampalahelo an'Andriamanitra dia indraindray isika ambany fihevitra ny amin'ny tenantsika tsiraray avy. Tiako raha manomba ny tenanao araka ny vidiny nataony taminy ianao. Aoka tsy ho tadio tsara fa zava-dehibe manantombam-bidy eo mason'Andriamanitra ianao. Tiany loatra ianao. Ary matadio tsara fa mahazo manantena zava-dehibe avy amin'Andriamanitra ianao, satria ianao lay tiany. Androany ary dia tiako ny mampafantatra anao, tianao Andriamanitra. Ary nankasitraka sy falifaly ary ravoravo ny aminao izy. Zao nefa tsy hamonjy ny olona anatin'ny fahotana Andriamanitra, fa hamonjy ny olona kosa ho afaka amin'ny fahotana. Ary tia azy ampiseho ny fitiavany amin'ny alalan'ny fankatoavana. Beriko indray mandeha, tsy ny hamonjy ny olona amin'ny fahotana, tsy mamonjy ny olona amin'ny fahotana Andriamanitra, fa mamonjy azy kosa ho afaka amin'ny fahotana. Ary zay tia azy dia mampiseho ny fitiavany amin'ny fankatoavana. Koa raha hiatrika ny famarana ny herinandro isika, dia tiako ho tsapanao fa ianao ilay nankasitrahan'Andriamanitra, ianao ilay tian'Andriamanitra, ka na dia ianao irery aza no manatona azy, dia fihininy ianao ary omeny anao ny fitiavany, dia ilay fitiavana mandrakizay. Ombanao any Andriamanitra, ombantsika rehetra ane izy. Andeha hiaraka hivavaka isika amin'ny tianantsika ny herinandro, ary dia ankasitrahana indrindra misotranao tamin'ny fiarahana rehetra. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misotranao izay no ny herinandro izay nomenao anay, ka nahafahanay nandinika ny amin'ny hoe ankasitrahanao izahay. Ny anaranay teto ny fitiavanao, ny alehibe zany fitiavanao izany sy ny fanehoanao ny tombam-bidinay, ka sahanay nanapa-kevitra mba ho tianao ihany koa. Mitahiny mpiaino rehetra, ary rehefa samy ahery izahay fa manan'Andriamanitra izay tia sy mankasitraka anay, na dia mpanota tsy mendika azy. Momba anay mandritra izao tontolo andro izao, no amin'ny anaran'i Jesosy nangatany mivavaka. Amen.